Fahalemerambatsika tsy raray avindray atratra izao maraina ny alahady farany volana me zao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny heriny meny fanahiny ary ihany koa mahazo tombontsoa lehibe miaraka amin'Andriamanitra indray isika amin'ity anio ity raisy sy faliana ho anao zany raisy hoery ary aoka tsy hitolefika isika na alemy fa zao tsy nomen'Andriamanitra fanahy ozy ianao fa fanahy maho ny tena hoentinao miatrika ny sedra. Loha inderatsika ary amin'ny mofinainan'io dia hivavaksika. Reto Andriamanitra misaotra anao fa mankaherinay amin'ny fomba manokana ianao. Fa azo ny foamam-pananay ny kiva ampahirezo ary aoka ianao hiaro lalana anay amin'ity tontolo andro ity, amin'ity herinandro vaovao izay diavinay ity mba hitondra fandresena manao zay ary na dia mety handalo zavatsarotra izay kosa hijoro amin'ny fanompona anao ary ianao ny ankina ny fonay rehetra. Aminaran'i Jesosy, amen. Ny lohateny mofinainantsika androany dia manao fitahiana tsy misy fetra. Talaina amin'ny Korisianina 2:10 manao hoe mba handehananareo miendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Amen. Hodinitsika ny vavaka nataon'i Paoly ho an'ireo rahalahy ny tany Kolôsia. Dia ohatr'izao zany vavaka izany. Ary noho izany koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenohina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavatsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo mendrika ny Tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitovy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary hampantanjahany amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny fahalianana. Ohatr'izay ilay vavaka nataon'i Paoly ho an'ny rahalahy ny tany Kolôsia. Tena feno tokoa raha io vavaka io ny jerena. Nomena tombontsoa handray fitahiana tsy misy fetra isika, azo ho fenona ny fahalalana tokoa manko ny sitrapony. Tsy ho nanindry mandry an'i Paoly ianao an'izany vavaka izany ho an'ny rahalahiny mihitsy ny fanahy masina raha toa ka tsy azo atao ny mahazo valiny avy amin'Andriamanitra mifanaraka amin'izany fangatahana izany. Dia izao kosa nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Efesosy indray. Hoy izy manao hoe ary noho izany no andoha alehako ihany koa amin'iray izay azahoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy aty an-tany anarana mba homena anareo araka ny herin'ny voninahiny ny mba ho hatanjahany fantatra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavany ianareo mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny fahafantatra tsara izay sakany sy lavany, ny ahavony sy ny alaliny ary alalany fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra ary ho an'izay mahay mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika no heveratsika azy araka ny hery izay miasa atao amintsika ho azany ny voninahitra. Amen no zizina marana azy. Ase ho antsika eto ny alehiben'ny tanjona izay mety ho tratra eo amin'ny fiainana kristianina. Indrisy fa lavitra zany ny fiangonana ankehitriny tsy mitovy amin'izany mihitsy ny fivavaka na ny zavatra ataony fa le izao zany ny tranony no miseho. Roviana tsika ity vao mba hifohy roviana vao tanteraka amintsika ny fanirian'i Kristy ary roviana vao hanana faniriana tahaka ny fanirian'i Paoly sy ny fivavaka Paoly ho an'ny hafa isika. Mangataka ny fanahy masina Andriamanitra isika mba hamolavolatsika hatrany isanandro isan-kerinandro mba ho tonga amin'izay irian'Andriamanitra ho antsika isika, mba ho tonga amin'izay irian'Andriamanitra ho anao ianao ary ihany koa hatratra ny fenitra izay tian'Andriamanitra ho tratrarinao mba ho fitahinao an'ny hafa ianao, mba hitondra ny alehiben'ilay mpamonjy antsika eny amin'ny hafa eny
ary nitonja ny fahazavan'ny Kristy ihany koa. Amen. Vavaka isika sotranao zaray hoany amin'izany teninao zany, irina tokoa ny hatanteraka zany, kehitriny izay mbola lavitra zany na ny fiangonana misy anay azy. Mangataka aminao zahay mba hialo lalana ianao, hanova, hanefy, ary ihany koa hanome zava-tsoa isan'andro, hahatonga sainanay ihany koa handraisinay fanapahan-kevitra ny hanao ny tsara sy hiazona ny azo fijaliana ao hatrany. Amin'anaran'i Jesosy, amen. Savior.